Rivo Rakotondrasanjy, tompony orinasa unité 0 misehatra eo amin'ny tontolon'ny lamba sy ny zaitra sy ny orinasa OBOAMI, orinasa mpanodina etanol fandrehatra no Lany ho filohan'ny Fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na Fivmpama. Candidat tokana ny lisitra notariany ka tsangatanana mpabemasy no nandaniana azy nandritra ny fivoriam-beny ireo mpikaman'androany. Mahafantatra tsara ny momba ny Fivmpama i Rivo Rakotondrasanjy satria efa 12 taona no nahampikamana azy tao ary efa nitazona ny andraikitra mahafiloha-lefitry ny vondrona izy no efa sekretera jeneraly ihany koa. Izy ihany koa no filohan'ny fiaramientana ho fampiroboroboana ny indostrie eto Madagasikara na ny Alliance pour l'industrialisation de Madagascar. Mpikambana 500 no mivondrona ao anatin'ny Fivmpama izay misandraka manerana ny Madagasikara. Niakatra teny Ankadinandriana Manjakamiadana ny teknisiana vao amin'ny Bureau nasional misana ny fitantanana ny loza voajanahary BNGRC nanaramaso ny fipetraky ny vato eny amin'ny faritra avo manakaiky ny rovan'Antananarivo iny. Lazany avao amin'ny BNGRC fa naharay fitarainana avy amin'ny mponina toerana noho ny fisiany vatobe maromaro efa miha-triatra ny akamarony ka aina ny anjeran'izy ireo. Tonga teny toerana nanao ny fitsiriana niaraka tamin'ny BNGRC ny avy ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny avy ao amin'ny fokotany Antsaondra izay ahitana ireo vatobe ireo. Isy ny fivoriana iarahana andiniana ny tokony atao manoloana ireo tranga ireo. Nisorohana ny fanjaran'ny vato sy ny voka-dratsy mety ho aterak'izany no voalaza ny BNGRC fa tsy maintsy heverina sady lalana andalovan'ny mponina no ahitana trano eo akaikin'ireo vatobe mampiahiahy ho iatrany avy amin'ny BNGRC. Nigadona teny vato androany alaka misy maraina ireo delegasiona malagasy avy niatrika nilalao nianana tamin'ny République démocratique ny Kongo tany Kinshasa ho malalaka misy. Nanapa-kevitra arak'izany ny mpanazatra Rabesan-dratana fa nomena fotoana akanaina ireo mpilalaon'ny lalao nandritra ny 9 minitra teny an-kianja ho ny loharany Vaovao avy amin'ny Fédération malagasy ny baolina kitra. Fa nazara tena anaty-efitrano no ataon'ireo mpilalao hafa androany zoma ho ihany ny loharany Vaovao fa rapito sabotsy vao isy ny fanazara tena miaraka taony rehetra. Amin'ny 7 ariva amin'ny alahady no hiakatra kianja indray eo amin'ny RD Kongo ihany Madagasikara. Lalao telo no efa natrehana tao anatin'ny fifanitsanana edinan'ny amboara-iran-tany saingy faharesena trany no vokatra azo hatreto. Sy mbola nitoko arak'izany Madagasikara ka any amin'ny laharana faha-efatra ao amin'ny vondrona no misy azy.